Izay no mahakasika ny fampianarana fa vaovao hafa tanteraka kosa no entina aminao manaraka. Asa madinika tsy tena fantatra loatra kanefa anisan'ny asa mandeha amin'izao akatoko ny fidiram-pianatra izao ny fanamboarana fitomboka. Ny momba ity asa ity indrindra no entina amin'ity fanadihadiana manaraka ity. Mitombo ny komandy voarain'ny mpanamboatra fitomboka rehefa amin'ny akatoko ny fidiram-pianatra toy izao. Hoy Timo, iray amin'ireo mpanamboatra fitomboka etsy amin'ny totohabato Antaninarenina. Ny fitomboka ampiasain'ny mpampianatra amin'ny sekoly ambaratonga fototra ny tena manderina amin'ny fanazavany. Betsaka izy aloha manao ity le sary mpianatra le frizina ankizy eo folo dimy asa mitaky fandalinana ary famoronana amin'ny fanaovana fitomboka. Ho antsina manokana dia nambara mifanisy ny fiofanana izay nataony na ahafahany nanao ny asa izay efa ho 7 taona izao. Anisan'ny olana sedrain'ity sehatra ity anefa amin'izao fotoana izao ny fahalafosan'ny akora fototra ampiasaina toy ny ranomainty sy ny fingotra. Amin'izao izy hoe valavoka eo vidiana daholo zao ny ainaina ny fingotra na matériel atao amin'ireny eo vidiana daholo. 5 000 dia 7 500. Indray miankina amin'ilay soratra hoentin'ilay olona ihany, tonga soratra izy dia eo ny anamboarana amin'ny pare. Eo amin'ny 20 000 misy 25, mahatratra amin'ny 40 mihitsy azy. Asa mahavelona ary manana ho avy ny asa tanana fanamboarana fitomboka, ilain'ny sehatra rehetra izy. San'azy zao ny miasa amin'ny santé dia tena ilaina ny tsy maintsy mila kase zany. Tsy valida moa ny zavatra atao raha tsisy kase. Zaho zao tsy miasa eto Antananarivo fa miasa any amin'ny faritany dia fandalovana teo zany ny manararaotra ampiasana. Adiny 10 isan'andro manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 5 hariva no miasa ny mpanamboatra fitomboka etsy amin'ny totohabato Antaninarenina.